Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki Radio. Vavaka fiambena, vavaka fiambena. Halleluia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray ary lasana Bambalala miona amintsika amin'izao fotoana izao. Fa alberay ny tenako miona aminao eto androany dia teny aminao hoe tsy kisendasendra koa ny fatogavanao eto izao fa tena misy raha ila amin'ny tompo anao, ka dia miteny anao hoe maharitatra amin'ny farany aza mbola vadika aloha io telefo io zavatra jerenao io fa za mino fa misy zavatra tady tapaka sady ny fandarantsika sanatry tapaka moa ty fandarantsika ity dia toy dia rapitsika miona fa tsy averina tsony kory izy ity amin'ny valora sasany ny fotoanantsika rapitso manomboka. Raha tapaka io tsika tsy miinsiste milancer tsony toy dia rapitsika miona amin'ny valora sasany fa mangataka anareo nefa ampiakary le j'adore afahantsika mety mba tsy tapaka ihany aloha. Dia tahiny tompotsika rehetrarehetra tady tapaka sady loatra dia mena tsodrano loha zay tafiditra voalohany teto androany raha nabaverika nitafiditra voalohany teto androany dia mena tsodrano raha nabaverika. Tahiny tompo manokana Erika Raka niditra voalohany teto ianao androany dia menanao ny tsodrano miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra ao Koweït, Arabie Saoudite, ao Chine ary ao Madagasikara. Dia tahiny tompo raha nabaverika ty ary tsodrano fotoamanina toko fahatelo andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 7:20. Fitoamanina toko fahatelo andininy fa 5:20 ka hatramin'ny fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah, ny andro sy naranao tany an-davakanala indrindra ny feoko dia farenao aza tapenana ny sofinao raha mitarena mitady izay mba hiainana kely nanakaiky anao tamin'ny andro ny atsokanao ka dia hoy ianao aza matahotra. Halleluia. Dia za koa androany miteny aminareo zay nahazo ny tsodrano sy tsika rehetrarehetra zay tonga eto efa ren'Andriamanitra ny fitarainanao tsy manapitsofin'Andriamanitra manoloana ny fitaraina nataonao io fa tena mihainanao izy ary vonin'Andriamanitra ny ombanao. Tany amin'ny testamenta taloha tany dia misy solamandra manao hoe ny niantohan'Andriamanitra ny zanak'Israely, ny naneken'Andriamanitra hiantoka. Ny etohan'Andriamanitra ny amin'ny zanak'Israely, ny etohana, hitanao zany niantohana hoe za miantoka anareo raha maninona ianareo. Halleluia. Androany Andriamanitra tena miteny anao hoe aza matahotra. Halleluia. Aza matahotra amin'ny zavatra lolovanao io, aza matahotra ny amin'ny adinao, aza matahotra ny amin'ny zavatra manoloananao fa Andriamanitra mombanao. Halleluia. Zay ny tsodrano Erika Koweït, Arabie Saoudite, Chine ary Madagasikara nahazo izay tsodrano zay
ao amin'ny fotoamanina toko fa 3 155 ka hatramin'ny fa 7 de raiso-pifaliana izany tsotrany raha Amerika tonga voalohany eto France ko Daniela Belgique Nambil Tsoumakrine na Koweït Sirina Rosmina France Marie Hortensine na Koweït Tahin Jesus Daoli Lovlitina France tonga so Angelina Diamant Chine ko Daleoni Koweït Angelina Drinasoul France Nena Mahiny So Italie Mario Lali io zao de vatany koray Rodine zao de aveo izy Rodine tsy voarava teo Rodine io any Koweït de ao ihany koa Ajaska Patitsia France Ravakanana France Yama Koweït Elisa Tiala Koweït Zamina Camarade Jesosy France Alléluia Ando Andri France Soameva France Tina Rakoto Arzaka France tonga so Razana So Sylvie Koweït Miria Andriamalala Madagascar Razana So Sylvie efa anteneko teo Moni France Rahalain Zana Apostole ao Madagascar ao tonga so Rahalain Marie Hortensine Koweït Bartel Madagascar Mapionne France Lantoniri Botana Vao Liban Fabiola Zanakadapa Koweït Kada Kamalala France Artisanet de Madagascar Nabavlina France Fontaine Laranirina France Tojo Allemagne Tahin Jesosy Tadotapaka Marie-Jo États-Unis Geneviève Mananjara France raha sanatria tapaka amin'ny fandaratsika to de anaty zoom isika no miona rehefa aveo satria fotoanany zoom koa androany efa laka misy alina Andrina Suzelle Suisse Jesosy Pandresy Mihaja Madagascar Iaina France Angèle Pagès France Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite ary ao koa Elisa Tiala Koweït efa teneniko teo ao ihany koa Alléluia Zizon Erika Mami Koweït tonga sora Noursolga Koweït Ferana Rakoto France Andrianjato Niasy na Madagascar tonga so daholo tsika rehetrarehetra faly be mihitsy mahita anareo maharetatra amin'ny farany daholo androany moa tsika de hiaraka amin'ny ranabavitsika Marie Hortensine avy any Koweït izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana androany de aveo hitondratsika anaty tenin'Andriamanitra ranabavitsika Angelina Diamant avy any Chine de aveo hitsetry ranabavitsika Bartel hivavaka ho an'ny firenena rehefa aveo daholo tsika roa hivavaka ary ametraka ny fotoana hiperantanan'Andriamanitra tahiny tompo ranabavy Hortensine anao ny fitenenana. Tahin Jesosy pasteur Anelakavy tahin Jesosy atsika rehetra mifanaraka zao vavaka fiambina izao mbola iary hivavaka atsika mboantsika ny fotoana ry Jehova tompo mbola faly sy misaotra anao zay ny tantananao anay sy ny vimbinanao anatrano izao alina mangina izao misaotra anao zay Andriamanitra mbola afaka iaino zao teninao zao Andriamanitra tsy nihery ny natanjakay zay Andriamanitra fa nihery ny fanahy masinao mankasitraka Andriamanitra mankasitraka Jehova Andriamanitra ny zavatra izay mpanotamay mbola natoy zao anay Andriamanitra na aiza ningonana rena na roa na telo de eo ampovoany iana tegna famoatra an'izay amizao Andriamanitra fa matoky fo miaraka aminay ianao Andriamanitra amizao
fotoana zay irahana izao Andriamanitro, ary ndre tompo zay mpanomponay hitondran'ny hafatra Andriamanitro, sokafo ny vavana mitenindreo ny lelan'ny tompo mba ahafahana anambara hafatra zay ampitondrana azy zao Andriamanitro. Ary oka famelabelarana tany paster Andriamanitro, kofindrana mahery izy finanisitra izy Andriamanitro, ary zay ampiainy tompo aoka ampiainy mpankatò ny tenina aoka rakitinay ao amponinay niteny ambarany mpanomponay eto atao fitanilony tany fonay tompo aniry ny teninao Andriamanitro. Ary zay vavoka ny firenena Andriamanitro, aoka mba hitaka ny firenenanay Jesosy io, zay vavoka sady anay eto Andriamanitro. Rindetiko tompo zay namanay mangetaheta nefa mbola manana raha fainganana tompo na raha zay ataony Andriamanitra, ary zay mbola henandara fainganany diany tompo mba ahafahany hiatrika zao vavoka fiambinana izao. Ary misy zay tsy mety faraka sitrapona tompo, mamelany heviko mamindrafo aminay tompo vao mirana zay Andriamanitro. Ary ndreto fitaovana zay entinay eto Andriamanitro, sy koneksanay tsirairay avy, rakofindrana mahery Andriamanitro, aza velana vitapatapoka koneksanay tsirairay avy Andriamanitro, rakofindrana mahery telefonay tsirairay avy Andriamanitro, sy fitaovana zay ampiasainy pastera Andriamanitro, rakofindrana mahery Andriamanitro, aza velana anjaka eto amin'izao fandaharana zao tompo ny asan'ny devoly dia fatorany amin'ny rahanazy nanketsana mba efa dideny amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo ny sabaty tsananan'ny devoly fahefana zao ty fandaharana zao. Voninahitra eo an'Andriamanitra leliany ary fiadanako zao amintsika tsirairay avy. Halleluia, amen. Halleluia. Makasitraka indrindra ranabavy koa da Marie Hortensine fa tsy koa da lehilahy. Marie Hortensine tao anatin'ny vavaka izay nanomboana ny fotoana Andriamanitra manankiram-pahasalamana ny amaly fitianao be dia be tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao, ka dia tahiny tompo maherezatra any amin'ny asan'ny tompo. Misaotra nareo rehetra ihany koa mankasitraka ny zareo izay fandray anjara eto. Anao iraray aloha tsika anomboantsika ny fotoana. Zahako teteny aminao hoe ianao izay vao tonga eto io dia za dia ampairanao fa tsy maty ianao tonga eto. Ninona zavatra ataontsika na fotoana lany rehavako malalako, na fotoana lany na arerahana na tsy fantatro izay mety ho vokatra zany hoe fanarahan-dian'i Jesosy zany zany hoe tsy ampitoromaso zany fa sakafo hohaniny isan'andro. Za dia teneniko anareo mihitsy hoe ao amin'ny tontolo androko dia amin'ny tontolo andro mandritran'ny tontolo andro dia ohatrany olona raha vao mipetrapetraka dia tia atory, vao mipetrapetraka mahazoazo toerana fitratratrany masoandro dia tia atory, satria tena tsapako hoe mitambatambatra mihitsy tsy fahampitoromasoko, tena tsapako zany. Fa mbola samy teny indray andro any fa tsy misy fatiantoka zany raha tsy matiantoka tsika ao anatin'izany, fa tena mandray tsika raha mbola avy amin'ny Jesosy koa ny zavatra enontsika sy ataontsika dia tetena aminao araka tety hoe tsy misy fatiantoka ny manaradian'izao. Zao mba etsiketsika kely tsika amin'ity voalohany ty tanana malefadefaka ny tokantrano any, etsiketsika kely eo ambonitsy na dia efa tia tory manala toromaso kely, ndao ataontsika tety tsy misy fatiantoka Jesosy manaradianao. Halleluia.
tsy misy faty antoka ao am' Jesosy e. Alleloia. Azo antoka zany a, fa tsy misy faty antoka ao am' Jesosy. Raha tonga eto ianao androany de aza mieritreritra ny faty antoka ianao hiala eto. Fa tombony anao a, mbola fahafahanao mihaino ten'Andriamanitra indray a amin'ity androany ity. Alleloia. Raha misy mbola tsy voaravako a, de ao aloha arabaky marina ty anahy avy any Canada, tsy amboarany elina avy eto France. Soa meva efa narabaiko zamina kamaradin' Jesosy a eto France. De izy koa mbola tsy narabaiko, misy olona hitanareo tsy mbola narabaiko fa ambony ao. Zay daholo ihany ngambany. Averikany fa mitady tapaka ny aty aminahy, tena mitady tapaka ny aty amiko fa sanatry moa zany tapaka io a, efa mba nihira sy nibavaka kosa tsika e. Tsy mankivy atsika zany. Halleloia. Fa andao aloha araroantsika aingana. De mbola tsy tapaka de andao araroantsika aingana. Andao mpandrotsika aingana vavintsika Angelina Diamant hitondrantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izy androany. Mangataka aminareo an'le j'adore mba hiakatra, fa aty amiko aloha zao a de efa misy signal mihitsy milaza hitady ho tapaka ny fandarana. Soan'Andriamanitra mbola mba mandeha. Ndao ary tahiny tompo avy hatrany ary ranavavy Angelina, Angela io, Angelina Diamant, anao ny fitenenana. Fiatanany tompo antsika rehetra, tahiny tompo manokana pasteur mianakavy, tahiny tompo koa tsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana vavaka fiambenana falibe indray a, fampisara amintsika ny tenin'Andriamanitra anio any tena teny izay hita ao amin'ny boky ny mpitoroteny toko fahatelo andininy faraka ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra dia samy nataony homendrika amin'ny fotoanany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra na hatramin'ny voalohany na hatramin'ny farany. Amen. Tenin'Andriamanitra izany ry havana izay ampitaina amintsika indray amin'ity anio ity. Fantatsika fa samy nataon'Andriamanitra amin'ny fotoanany avy avokoa ny zavatra rehetra izay no arian'Andriamanitra. Ny fitariany fanahy masin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany no hiampitany ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Isika zanak'Andriamanitra dia tena mila miaina amin'izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Amin'ny olona sasany ny toe-javatra misy miseho, iny no amaritany fiainany, toe-javatra misy miseho izay no mampiteny azy na hoe mampangina azy koa indraindray, na dia miteraka ady sy hoe fifandirana maro izany amin'ny hafarany, izany hoe mampiteny ny zava-misy izany amin'ny alalan'ity fiainantsika ity. Raha amin'Andriamanitra no hojerevantsika ny hafatra tian'Andriamanitra tenenina amintsika, dia any amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 7:17 miteny amintsika hoe aza matahotra fa mitenena hatrany ka aza mangina. Amen. Ry havana, Andriamanitra no mampiteny atsika. Mampiteny atsika Andriamanitra hitorony teniny. Izany hoe misy tanjona tsara ao ambadik'izay fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay. Voalohany dia mila tehirizitsika tsara ao an-tsaintsika ao ilay fomba fiasan'Andriamanitra hoe raha miasa ho an'Andriamanitra itsika dia mila ny faharetana aloha amin'ny voalohany indrindra. Faharetantsika tsirairay avy, izay no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ao koa ny fanarahana ny didin'Andriamanitra izany. Amintsika mila tehirizina tsara ao an-tsaina izany fomba fiasan'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra dia manome antsika ny lera miteny, manome antsika ny sofina miaina, manome antsika fotoana malalaka tsara. Fa anjarantsika no mandamina izay fotoana izay hoe fotoana manao ahoana no atokana ho an'Andriamanitra, fotoana manao ahoana no atokana ho an'ny fiainantsika andavanandro, fotoana manao ahoana no atokantsika ho an'ny fianakaviantsika. Tenin'Andriamanitra mantsy ry havana dia tena
fanahy izy io a sakafo mamelombelona atsika isan'andro isan'andro ary tena ilain'ny vatantsika izany. Ny teny atao amin'ny antony a dia poma volafotsy any anaty vilia volafotsy io ny voasoratra any amin'ny boky ny ohabolana toko 220 andininy toko 520 andininy 120 ary havana ohabolana 25 11 misy an'izany ten'Andriamanitra izany hoe ny teny atao amin'ny antony a dia toy ny poma volamena anaty vilia volafotsy izany, tena voaravaka tsara ary mamiratra mameno vilia izany a ten'Andriamanitra izany. Ka ho antsika ry havana matoa ampitenen'Andriamanitra atsika dia efa fantatsika fa vokatra tsara sy hafatra mahasoa hafa izay no ao anatin'izay teny izay. Maro ny teny tsara ao am-bavantsika ry havana, mila zaraintsika izay teny tsara an'Andriamanitra izay fa tsy io karazana teny maro hitantsika amin'ny fiainana izao tontolo izao io. Fa na dia maro ny tsy miainanao, na dia misy olona hafa raha hoe tsy miraharaha ny tenin'Andriamanitra, dia ny hafatr'Andriamanitra dia tiany ampitaina foana hiantefa any amin'ny olona tsirairay avy izay mila izany tenin'Andriamanitra izany. Ka mahereza antsika tsirairay avy hiaino ny tenin'Andriamanitra satria fantatsika fa dia Kristy no antom-pivelomantsika, tsy hanenina isika raha miaraka amin'ny fanahy mason'Andriamanitra fa endrena mandrakariva ao anatintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Alleloia, amen. Teraina Jesosy amin'izay hafatra nozaraina amintsika anio izany. Voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany amen. Alleloia, ankasitraka makatelina vanavavy Angelina amin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao androany. Dia Andriamanitra manankeram-pahasalamana mahafitianao misaotra antsika rehetra ihany koa makasitraka an zareo fa mampahery an zareo foana mahita ny fankasitrahana ataonareo. Alleloia, saotra makasitraka indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy mahafity. Mpitoro teny toko 7 andiny 120 no vakintsika androany andrasantsika fampahelezana. Ny zavatra rehetra samy nataony mendrika amin'ny fotoany avy ary mandrakizay dia efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zao zany ny hevitry le teny, ny zavatra rehetra dia samy nataon'Andriamanitra ho mendrika amin'ny fotoanany avy. Izany hoe ny zavatra tsirairay avy hitantsika io zany, ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fotoana eo ampilatan'Andriamanitra ny fiainantsika, dia tena hitan'Andriamanitra io mendrika amin'ny fotoanany. Ary tsisy fahadisoan'Andriamanitra mihitsy ny fitrangan'ireo zavatra izao amin'ny fotoanany. Misy fotoantsika ohatra misy olona nisy nanafika zao, nisy ohatra nisy cash point nisy nanafika tany Madagasikara, dia misy olona nandalo teo tamin'izay fotoan'izay dia tratrany voatifitra tsy nahy olona io. Izany hoe olona fomba fiteny anankiray hoe teo amin'ny toerana anankiray, teo amin'ny toerana ratsy, tamin'ny fotoana ratsy nandalo teo ilay olona. Ao amin'Andriamanitra indray ny zavatra rehetra amin'ny tranga amin'iny fotoanany iny dia iny mihitsy ny tokony hitrangany. Ho an'ireo olona rehetra nanaraka an'Andriamanitra izao ny olona rehetra ao amin'ny Baiboly izay voamaly tsika no nitory, nomaly tsika no nitory momba ny Josefa. Dia nahita tokoa tsika fa nandritra ny 13 taona tsy nahita nangirana ny fiainan'i Josefa. Misandritra kely dia menjera, misandritra kely dia menjera, mandrapatonga an'ilay fotoana anankiray. Manaraka ny lesona marina ireo mandrapatonga an'ilay fotoana anankiray ny antsoiny Farao anazy asorina faingana tany anaty tany am-ponja. Eo zany
le teneny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoanany avy. Enim-bolana talohan'ny nahampivokany Maria ny bevoka Elisabeta. Teraka Elisabeta, teraka Jaona mpanao batisa, dia mba teraka koa Jesosy. Dia nahatonga ny Jaona mpanao batisa teraka teo alohan'i Jesosy, izy le niteny namboatra ny lalan'i Jesosy, nandeha teo alohan'i Jesosy, namboatra ny lalan'i Jesosy. Tsisy olona afaka andeha amboatra lalana eo aloha zany, andanany ao aoriana, raha tsy izy nefa lasa eny aloha. Alleloia. Ny zavatra rehetra hoy ny ten'Andriamanitra dia efa nataon'Andriamanitra homendrika amin'ny fotoanany avy. Za zany te amin'ny toky anao androany, fa io fotoanan'Andriamanitra io tena fotoana, tsy ny fotoanantsika. Isika olombelona dia olona farak'izay tsy manam-paharetana ary maika tsika. Ny zavatra tokony ho tonga zay miandry andro anankiray tsika ohatra hoe misy fotoana anankiray tiantsika ho tonga, maika mihitsy tsika amin'ny anarentsika tsy mahandry. Misy fotoana Saoly mpanjaka dia tatrana fa tafitohinana ohatr'izao, andeha hiady izy, dia ny olona nefa mbola tokony hiandry an'i Samuel aloha anao fanatitra, zay vao andeha hiady. Tsy tonga Samuel, efa tsy tonga Samuel azo hoe jereko zay verset zay sady mijery an'izay verset zay ihany ao amin'ny Samuela voalohany, isika jery Samuela voalohany, Samuela voalohany toko 13 andininy voalohany. Soramady dia niadiny Israely tamin'ny Filistina sy ny nahadiso an'i Saoly ary nandavan'Andriamanitra azy. Andininy voalohany, 30 taona Saoly raha vao nanjaka, ary nanjaka 2 taona tamin'ny Israely izy ary Saoly nifantina 3 lahy tamin'ny Israely, ka ny 2 lahy nitoetra tany amin'ny tany Mikmasy sy tany amin'ny tany avoanan'ny Betely, ary ny 2 lahy nitoetra tany amin'ny Jonatana tany Gibean'ny Benjamina, fa ny olona sisa kosa nampidiny ho any andainy avy. Ary Jonatana namely miaramila amin'ny Filistina izay tany Geba, ary renin'ny Filistina zany. Ary Saoly nampitsoka ny zomara teny amin'ny tany rehetra nanao hoe aoka andreny Hebreo, dia renin'ny Israely rehetra fa efa namely miaramila amin'ny Filistina Saoly, ka dia ala amin'ny Filistina ny Israely. Dia vory ny olona naraka ny Saoly ho any Gilgal. Ary ny Filistina 3 alina ankalesy 7,000 antsoavaly, ary voaka betsaka tahaka ny fasika ny amoron-dramasina, dia nivory ary tamin'ny Israely. Dia nandeha izy ka nitoby tamin'ny Mikmasy atsinanany Betavena. Andininy fahenina, ary nitan'ny lehilahy amin'ny Israely fa poritra izy, ory indrindra ny olona, dia nihera tany Anjosy tany Kriatrala sy tany amin'ny aram-bato sy tany amin'ny Firenà ary tany amin'ny lavaka famorin-drano izy. Ary ny Hebreo sasany dia lasa nihita ny Jordana nakany amin'ny tany Gada sy Gileady, fa Saoly mbola tamin'ny Gilgala ihany, ary voaka rehetra manaraka azy nefa tora-kovitra be ihany. Ary niandry hafitony izy araka ny fotoana nataon'i Samuel, fa Samuel mbola tsy tonga tany Gilgala, ary ny olona niely nandao an'i Saoly. Ary hoy Saoly, eto aty amiko ny fanatitrodorana sy ny fanampihavanana, ka tena nanatitra ny fanatitrodorana izy. Ary rehefa vita ny nanaterana ny fanatitrodorana dia indro Samuel tany ary voakaitsy anazy Saoly ka hiraba azy. Ary hoy Samuel, inona no nataonao? Ary hoy Saoly, raha hitako fa niely andao any olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao ary tafangana tamin'ny Mikmasy ny Filistina, dia hoy za edina amin'izao ny Filistina mila aty Gilgal, nefa tsy mbola nanao fifona tamin'i Jehova, dia sa ihany ka nanatitra ny fanatitrodorana. Zao zany zavatra nitranga.
tonga ny filistina ia tamin'ny saoly sy ny miaramilany. Misy fotoana ny fanomezana teo dia tsy maintsy ho avy aloha i Samoela izay hanotokana manana fahefana hitondra fanatitra hodorana eny an-Andriamanitra, hanao ny fanatitra fifonana, fanatitra hodorana sy fanatitra fifonana. Fa zao ny olana ndre tariden'Andriamanitra ny fahatongavan'ny Samoela. Nisy nahatarana Samoela. Ny andry amin'ny fitona ao izy ny ten'Andriamanitra i Saoly. Satria i Samoela dia niteny taminy fa ho avy izy afaka 7 andro. Dia ny andry ihany Saoly sady efa tsy nahandry ihany ny andry sady hitanao efa tsy mahapetraka intsony, efa tsy mahatombona intsony. Tonga ny fafitony andro, tsy tonga Samoela. Ny maraina io. Rehefa tonga ny fafitony andro, ny maraina, dia inona zavatra antrany? Tonga dia nalain'ny Saoly ny fanatitra. Hoy izy mantsy ny mpanompony, eto aty amiko ny fanatitra hodorana sy ny fanatim-pihavanana, ka dia nanatitra ny fanatitra hodorana izy. Dia nidorany ny fanatitra na dia tsy tokony izy ary ny anao an'izany. Nidorany ny fanatitra, tsy mbola tokony izy ny anao an'izany. Ry havana, rehefa tsy tokony izy ny anao an'izany, tokony Samoela. Ny nahatarana Samoela tsy ny devoly, fa ny nahatarana Samoela dia Jehovah. Ekeko fa poritra zany tery tao anaty fahaterena. Ho tena hoe hitan'ny filelahany amin'ny Israely fa poritra izy, efa tery indrindra ny olona. Fa mangitakitaka, ahoana eto? Misy fotoantsika manoloana olana, misy fotoantsika manoloana problème. Andriamanitra mateny fa ho avy. Andriamanitra mateny fa tsy hanary antsika. Saoly nefa teren'Andriamanitra fa tsy ho ariny, no fidiny. Ekeko fa nisy zavatra naporitra teo be dia be loatra ny isan'ny Filistina. Matetika tsika ry havana, ary rehefa misy zavatra ho atrehantsika ka kely, dia ohatra mieritretsika na tsy mivavaka ary tsy manino. Na tsy mivavaka ary tsy manino. Raha ohatra tsika hoe andeha lavitra, dia ratsy be ny efa solasola be ny pneu anao rehefa anao andeha lavitra. Dia mivavaka mafy ianao mba tsy ho vaky io pneu iny an-dalana. Sa tsy izany? Raha ohatrany tsy dia manahoana ny fiarakodia andehananao, mivavaka ianao mba ho toto-soa tsara. Fa mba tia eto fa tsy tovy ny hery, ny hafanana, ny vavaka izay ataonao raha pneu vaovao ny entinao miala eo. Tsy mitovy ny hery sy ny etaeta sy ny fitarainana sy ny fidradradradrana na ny volume ny vavaka io ary. Raha fiarakodia tsisy kianina ny andehananao. Teto dia tonga eo amin'ilay tena mampangatabavaka be mihitsy satria ry Saoly 3 lahy, fa ny Filistina firy 3 alina. Afolo eny ange zany havana. 3 sy ny 3 alina. Mbola miampy 4 koa ary mandeha soavaly. Tena raha jerena ny isa tena sarona tanteraka ny Israely. Eo zany le mila vavaka. Eo zany tena hoy Saoly mila fanatitsika. Sao dia mbola izy zavatra tsy mifonatsika tamin'Andriamanitra hoy Saoly. Manomboka me manatona ny fahavalo. Saoly ny andry any Samoela, aiza ihany Samoela. Raha izao ity zany fahavalo. Manao dingana iray fahavalo 2 andro. Saoly miandry any Samoela. 2 andro. Saoly miandry any Samoela. Ny Filistina manatona any.
3 andro efa eto ny sasany filistina mbola miandra ny samoely Saoly. 4 andro Saoly mbola miandra ny samoely. 5 andro Saoly mbola miandra ny samoely. 9 andro Saoly mbola miandra ny samoely. 7 andro samoely tsy tonga ny maraina. Efa eto ny filistina ity Saoly. Samoela tsy tonga. Aizy Samoela. Ny sitrapon'Andriamanitra dia zao miandry any Samoela anao fanatitra. Fa Andriamanitra dia manana ny fotoanany. Averika any sao dia adininao ilay teny teo vakiko. Ny zavatra rehetra samy nataony mendrika amin'ny fotoanany avy. Ka na dia eo ny filistina manantona. Nahazo teny fikasana ve na ozina ry Saoly hoe ho fatin'ny filistina? Fa tsy ny ombanao ny zavatra heniny. Ombanao foana ange zahay. Iandany aminao ange zahay. Ampandresanao ange zahay. Iaro ny ainao ange zahay. Ianao Jehovah no tikiko ako tsy homenatra na dia enatra ary tsy azo anao. Na dia enatra ary tsy ho tafianao. Io ny filistina, io Saoly. Tonga dia Saoly. Tonga nitsidika ny andro fahafito. Aiza rehefa natra, andao aika, reo favaro aika, rehefa. Vao vita ny fanatitra ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa vita andiny fafolo, ary rehefa vita ny nanaterany fanatitra dorana. Indro tany Samoela. Ay amin'io andro fafito io efa andalana ny filistina. Fa i Samoela konge rava lefa andalana. Andraso ihany na dia mitaledretra ary izy ny tenin'Andriamanitra izay manampahirantsika foana. Andraso ihany na dia mitaledretra izy fa ho avy faingana. Oriavana, niandry kely fotsiny dia lahy kely. Naharitra kely fotsiny dia lahy kely. Fa tsy naharitra Saoly. Satria Saoly mieritreritra fa tena diso Andriamanitra. Saoly mieritreritra fa tara ny famantaran'andron'Andriamanitra lany pilina. Fa tsy lany pilina. Fa ny zavatra rehetra rehetra hitan'Andriamanitra izao ny fotoanany. Ny lera iaviny Samoely eo, Jehovah ny teny amin'izao eo ny tonga eo. Halleloia. Ny lera iaviny filistina, mbola Jehovah koa miteny milamindamina ihany nareo mbola miandry ny Samoela. Zany hoe raha nijerena zany ilay zavatra nitrangy reto, tsisy nahita ny zavatra nitrangy ho ilay tenin'Andriamanitra. Ao amin'ilay mpitory toko fahatelo teo, jereo tsara. 10:20. Ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zao ny hevitra zany teny zany mba tsy azonareo. Ny zavatra rehetra samy nataony homendrika amin'ny fotoany avy, izy efa azontsika fanazavako teo. Ary ny mandrakizay, zany hoe hatramin'ny zavatra efa ho avy, dia efa voalamin'Andriamanitra. Kanefa ny tena marina tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Isika zany tsisy mahalala inona ary zao ny ataon'Andriamanitra. Inona ary zao ny ataon'Andriamanitra. Misy tena anankiray izay hoe ao mbola ao amin'ny mpitory-tena eo ihany. Engany eo hitako ato izay. Mbola ao amin'ny mpitory-tena ihany. Misy tena anankiray mahafinaritra be izay hoe tena toko fahavalo ohatra, 9:20 ka hatramin'ny 20. Ary nampiasaiko ny foko ahalala ny fahendrena sy ahitana raha atao ety ambonin'ny tany, fa tsy misy mahita toromaso na andro na alina. Dia hitako avokoa ny asan'Andriamanitra fa tsy takatry ny sain'ny olona ny asa atao ety ambanin'ny masoandro. Ko na dia mikelaina hitady zany aza ny olona dia tsy ho hita. Eny na ny endry aza no manao afatra izany dia tsy ho azo ny fantarina akory. Ny zavatra tian'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitory-tena toko fahatelo 20 dia zao hoe ny zavatra rehetra samy nataon'Andriamanitra mendrika amin'ny fotoanany avy, na nomaly, na ny anioro, na ny rapitso, eny fa na teny mandrakizay efa nalamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Hitanareo tsika io
efa volamin'andriamanitra homaly ny zavatra inanao rapitso. Tsy misy azovaina io, tsy misy azovaina io. Na inona mety programa ny fahavalonao rapitso mikondro androany efa nalamin'andriamanitra homaly ny fandresena ho anao rapitso, efa vita planina zany, efa ny programena fotsiny dia mandeha ho azy. Taro zao ny radio atsika, ny akiradio zao androany alina dia alamin'ny mampionina ny toriteny mandeha ho rapitso sy ny hira. Dia rapitso nareo mihaino fotsiny sisinareo, mihaino fotsiny. Mampionina mandeha miantsena any anaty fiantsenana any, mandeha maka-pianatra, ozy nareo rehefa aso le hira zao, le hira efa nalahany androany ny hira andeha rapitso. Aza mangatakira zany rapitso hoe mba alefa azy le ohatry zao. Fa raha zay ny tianareo dia angatao amin'izao dia alefa rapitso. Halleluia. Neny Jehovah ngery avy raha ty zany. Ireo zavatra nitranga ireo hoy ny ten'Andriamanitra, ny zavatra samy nataony mendrika amin'ny fotoanany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony eo am-pony. Zany efa nitanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra izay ho tanterahany hatramin'ny mandrakizay antsika eto efa voalamin'Andriamanitra. Fa hoy ny ten'Andriamanitra fa tsy hitany olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, tsy ho takatry ny saintsika. Tsisy ho hitantsika na ny nanomanan'Andriamanitra an'io na ny efarany io, tsisy fantatritsika zany. Na ny etombohan'ny rapitsotsika tsy fantatritsika sy ny efaran'ny rapitsotsika tsisy fantatritsika. Nefa ireo zavatra ireo efa voalamin'Andriamanitra. Ary ny efa lasa fa tamin'ny fotoanany tsisy ninona nenenantsika. Tsy misy ninina nenenantsika. Inona ny tsy vitanao androany asa manenina amin'izany. Dia anisan'ny olona tsy mba tia manenina rehefany. Misy zavatra reo amin'ny fiainana raha tentsika. Ohatra hoe miraha te zavatra fa za tsy manenina amin'izany. Misy fotoana matetika ohatra hoe misy zavatra hovidiana. Matetika tomobile moa zany, efa vidy tomobile zay. Zao fa naten'ilay olona tompony. Efa olona efapolo zao nijery an'io fa haingakaingana. Dia tsy mataitra anazy zay. Fa ny fotoanako, ny programako, dia ny programako ihany. Ohatra miteny hoe rapitso any ho any. Miteny olona, tokava androany fa lasan'olona io. Za rapitso vavaka. Raha lasan'olona io, tsy anjarako io zany. Fa raha mbola anjarako kokoa io, na misy olona 100 ary, tonga eo, anjarako io. Tsisy mankany io ireo olona ireo. Anjarako. Fantatro fa raha tsy azoko ilay zavatra androany, efa nalahitr'Andriamanitra efa hatramin'ny omaly fa tsy ho azoko io. Fa any arindrina any zao misy zavatra mbola tsy fantatro koa hoe inona miandry anany ambadimbadika any. Mbola tsy fantatro io ary tsy mbola hitako fa amin'ny fotoanany dia fantatro hoe io le izy. Dia isotrako an'Andriamanitra efa nalamin'Andriamanitra maly. Tanareo io isika mampiasa ordinateur io. Misy fotoana mibug ny ordinateur antsika. Ohatra hoe misaofy izy dia kitihanao izy tsy mety. Kitihanao tsisy réaction ny touchpad sy ny souris anao na ny clavier anao tsisy. Dia mikitika ianao dia misy action be be ataonao. Ohatra nananao ohatra zany ilay izy tsy mihetsika ihany. Dia miandry ianao. Gagabe anao avy eo miovaova be ny écran, misy zavatra mipoitra be dia be. Inona ary teo izy ianao? Nefa zao le hetsika nataonao teo, le taminao le kizitina kely tsy mandeha izy dia leo be anty dia tapitapenao eo ny touchpad na ny inona moa ty na ny clavier ny ordinateur anao dia efa tsy mikitika intsony fa leo be an'ilay izy, io vao mihetsika daholo amin'izay izy afaka kelikely. Satria le zavatra nataonao rehetrarehetra enregistren'ilay cerveau an'ilay le ordinateur, ny enregistren'ny ino izy ty ny carte mère. Ny hetsika izay nataonao tonga dia n'enregistreny fa miandry fotsiny sisy. Afaka le bug dia mandeha daholo le zavatra nataonao teo. Ohatra izany angeravana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy tokony hikoropaka tsika miaraka amin'Andriamanitra. Ekeko fa tena nisy Filistina teo tena mampatahotra. Atehanao zavatra miloha ianao. Fa eo no mahatonga antsika tratran'ny fahadisoana. Tratran'ny fahadisoana tsika satria n'inona? Tsy niandry le planin'Andriamanitra. Poritra, inona nahaporitra na Saoly? Nahita ny Filistina nanantona. Dia nijereny ny isany. Dia nijereny ny abetsany.
de jereny tsy nahatonga ny Samoela nefa tonga ihany tamin'io andro fafito inge fa lera misy andro hoy ny ten'Andriamanitra fakitsika le teo hoy le ten'Andriamanitra aiza le Samoela teo tsy hitako tsony sady le Samoela teo Samoela voalohany hitan'ny Israely zany Israely de potsy de ozy Samoela osôly eto ty amiko fanatitra odolona sy fanatym-piavahana ka de nanay ay akaikana be nao azy nanay teo de nataony ny fanatitra ary rehefa vita nanantena ny fanatitra de tonga Samoela zay raha niandry kely ny fotoanan'Andriamanitra reo olona rehetra niandry ny fotoanan'Andriamanitra vao malitsika nresaka ny Josefa hoe Josefa niandry 13 taona ely zany sa kely ely zany fa zay ny fotoanan'Andriamanitra zay ny hitan'Andriamanitra mety niandry 5 taona zany Abraham zany vao niteraka taorina ny teny fikasana fa ny teny fikasana efa azony efa natanterahana sisa misy fotoana tsy nahandry anisan'ny natonga ny Ismaela teo tsy fahandrasany sy Abraham efa avy nahazo teny fikasana ngeravana i Abraham no niteraka ny Ismaela satria naniny tsy nahandry ilay fotoanan'Andriamanitra i Davida avy ny androndry de nosorana mpanjaka fa tsy mbola nanjaka aloha 7 taona taty aoriana vao nampanjakaina tsy nanjaka nampanjakaina nalain'ny olona mihitsy nalain'ny olona ary Andriamanitra tena niandry an'Andriamanitra i azafady Davida de tena niandry an'Andriamanitra efa saika ho alainy i raha ny miaramila ny Davida alay vao am'izao mifanjakana fa efa resy solo vonoy de lasa nao mifanjakana izy Davida tsy zany ka za iandry an'Andriamanitra iandry ny fotoana n'Andriamanitra ary tamin'ny fomba manetriketrika efitrentana zany vahoaka mihitsy ny nakany Davida ampanjakana Davida tsy nanonga-panjakana izy ary tsy nananobohatra fa niandry fotoanan'Andriamanitra ianao io misy tsirony aminao zany hoe ianao zany mihitsy ampanjakaina noho ny hoe ianao andrombaka ny fanjakana tsy mitovy zany no de samy mpanjaka efa 10 taona izy nanjaka foana satria naniny niandry ny 7 taona Halleluja Estera anambady zareo tsara ny olona tamin'ny andron'ny Estera tonga tao amin'ny andeha fidiana alohan'ny sehoana tamin'ny Aserosy mpanjaka de niomana daholo ny vehivavy tao amin'ny efitrano niandry 12 volana aiza ny olona am'zao anambady 3 volana de lasa tsisy préparation ina fa ny anambady de mikoropaka ny ray aman-dreny fa makianambady le zaza 3 volana de voakarakara amin'ny mariazy 2 volana de mody any amin'ny ray aman-dreny fa leobe an'le tokantrano satria tsy nomanina Estera jeritsika ary any amin'ny Estera toko fa Estera toko faharoa de 12 ary no tonga ny andro idirany zazavavy avy isan'andro teo amin'ny Aserosy mpanjaka rehefa tapitra taminy ny 12 volana araka amin'ny fomba fanomanana ny vehivavy fa tapitra tamin'izay andro fidiovana ny enim-bolana idiovana amin'ny dililo tsy miora ary ny enim-bolana amin'ny zava-manitra sy ny zavatra sasany fidiovan'ny vehivavy anambady mpanjaka ngeravana fa tsy anambady filoha-pokotany 10 volana 12 herintaona zany miandro fotsiny satria anambady isegneravana mila miandro fotoanan'Andriamanitra ary za mahita fa anisan'ny fahadisoana matetika amin'ny seho amin'ny fiainan'ny olona am'izao na de atao ka reo amin'ny resaka asan'Andriamanitra ity
dia tsy fiandrasana ny fotoanan'Andriamanitra. Teneniko anareo araka ny teko tandreo fa maninona ary ny fito taona Davida vao manjaka efa niala tamin'Andriamanitra efa niala tamin'ny Saoly ny fon'Andriamanitra dia efa mifindra tany amin'ny Davida ny fanahin'Andriamanitra. Raha tsy fokita za dia ray volana dia vita. Tsy manambara sy fokita rekory fa mba ohatra iny ina moa teneniko tao anambady verikely tamin'ilay teny zavatra nika teneniko tao na dia eo amin'ny asan'Andriamanitra ary niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia nifindra tamin'ny Davida fa tsy mbola nanjaka Davida, mbola Saoly ny nanjaka. Nefa efa tsy tokony hisy mpanjaka intsony zany. Nanjaka Saoly nitondra ny zanak'Israely araka ny nofo. Fa taty kosa nisy Davida no manin'Andriamanitra tamin'ny ara-panahy. Mbola betsaka ny zavatra na toe-po na toe-tsaina toe-panahy no manin'Andriamanitra apetraka ao amin'ny Davida zay izy ho mandray fanjakana. Jerareo fa endren'Andriamanitra amaky Genesisy toko voalohany andiny voalohany ny namoronan'Andriamanitra zao tontolo zao. Genesisy toko voalohany andiny voalohany. Ary tamin'ny voalohan'Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina tambonin'ny lalina any fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Any Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, nampisaran'Andriamanitra mazava sy ny maizina. Any Andriamanitra nanao mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy ny hariva, dia nisy maraina, andro voalohany zany. Efa nanao olona ve Andriamanitra? Ozy aman'ireo mbola tsy fotoanan'ny olona zao. Ny zavatra rehetra, halleluia, sao dia adinonao ny soratra ny angatsika androany. Ny zavatra rehetra dia samy natao nomendrika amin'ny fotoanany avy. Mbola tsy namaika an'Andriamanitra ny hanao olona. Satria nahoana? Satria mbola tsy mendrika hitoeran'ny olona ny tany. Angeravana teneniko anareo mahadiso ny olona andeha eny amin'ny volana tsisy farany, andeha eny amin'ny volana, nefa jerena le eny amin'ny volana karakaina. Ohatra ny tany eny amin'ny volana io, ohatra ny eny amin'ny planeta rehefa mijerena nareo amin'ny internet ohatra ny ahoana any amin'ny volana. Inona ny sary hitany ohatra ny tontolo iainana any dia ohatr'ireny ny teto amin'ity tany ity taloha. Tsy afaka mbola nanao olona Andriamanitra. Mbola tsy programa ny Adama sy Eva mihitsy, mbola tsy nisy Adama sy Eva. Fa isy. Ary za mitenanao Andriamanitra hoe mampiandry, tsy miteny hoe tsy misy. Manana faharetana fa amin'ny fotoanany tsy maintsy tonga io. Ny zavatra rehetra dia samy tonga amin'ny fotoanany avokoa. Dia andro voalohany nanao an'izay Andriamanitra, andro aveo. Ary Andriamanitra nanao misy avakavaka eo an'elelan'ny rano. Raha izy fotsiny mbola tonga dia Adama sy Eva nataon'Andriamanitra. Satria zany Adama sy Eva, sy efa mba te hisy amin'izay, efa mba te hivoaka izay. Dia inona fa dia tsy mifampitsapatsapa mifandona tao, maizana. Nalamin'Andriamanitra fa lava ny fotoana raha ho vakiantsika ny vakiako matoa masy dia Genesisy toko voalohany ty. Fa lava, avakio. Fa inona zavatra nataon'Andriamanitra? Nalamin'Andriamanitra daholo mihitsy aloha ny fiavian'ny olona. Nanao zava-maitso izy, ny anana sy ny zavatra maniry rehetrarehetra. Inona no hohanin'ny Adama sy Eva? Anao vary plastika? Inona no hohaniny zana izy i Adama sy Eva? Raha izy ny tonga voalohany teo. Fozanatrea amin'ny fotoana ny tonga reo. Vita daholo ny zavatra rehetra. Na tonga ny fiainan'izy mivady, tena iaina anaty confort, iaina anatina tena fataterana, dia nasiana amin'izay izy mivady. Efa vonona ny zavatra rehetra. Tonga ny mpanjaka ny zavaboary,
ataoko am'izay nareo eo daholo zavatra zay ilainareo rehetrarehetra atonganareo hiadana sy ho finaritra sy ho velona sy aina de tamin'ny andro fahenina fa tsy hoe tamin'ny fadimy de efa mivoaka efa ataovy am'izay zay jehova efa mba te handeha andro fahenina vita ny andro fahenina nataon'andriamanitra am'izay ny andro fafito fitsarana satria maninona raha nataon'andriamanitra tamin'ny andro fahenina ny andro fitsarana hitsahatra eraka amin'ny biby zany Andriamanitra hitsahatra eraka amin'ny elefanta zany Andriamanitra elefanta no mitarika fotoana de liona no mandihy de bibilava mitady fanatitra de vorokely ny korala rhinocéros ny beso wow tara ny sokatra voatafiditra ny andro sokatra voanomboka ny fotoam-pivavahana tonga ihany ny alina fa tsy nanao ny sabata aloha Jehova raha tsy efa teo Adama sy Eva satria tapitra ny asany io ny faratapony amin'ny asany ary reo am'izay afaka hiara hitsahatra aminy afaka ame voninahitra azy de nitsahatra Jehova amin'ny andro fafito de fa na izy de fa nisy olona am'izay teo nitsahatra zay ny fotoanany zay ny fotoanany Jehova Alleluia misy fotoantsika miandry tsy hoe miandry fa gasy fa miandry ny fotoanan'Andriamanitra miandry ny sitrapon'Andriamanitra fa tsara ny fotoanan'Andriamanitra fa ny fotoanantsika olombelona tsy haintsika mandamina io za resy lahatra na de ny asan'Andriamanitra atao ty ary misy fotoanany ary betsaka ny olona mety entin'ny hafanampo de tsy miandry fotoanan'Andriamanitra na de amin'ny asan'Andriamanitra azy rehefa nanomboka ny vavaka izay tamin'izany fotoan'izany de tsy nisy valiny mihitsy ny vavaka nanomboka niditra ny vavaka satria totsotry ny problème de nieritreritra mihitsy hoe tena tsy nisy valim-bavaka fa araka le teniny vakiko teo ihany hoe tory teny toko fahatelo e diny varaiky amby folo ho ten'Andriamanitra tory teny toko fahatelo diny varaiky amby folo zavatra reny samy nataony mendrika amin'ny fotoanany avy ary mandrakizay de efa nataony taopony kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de tsika le asan'Andriamanitra nefa mitomboka be amin'ny fiainantsika io vitantsika misy valim-bavaka nehetrehitra zay tamin'izany hoe tsisy valim-bavaka nefa zay kena nanomboka efa namboarin'Andriamanitra telo volana angarana nanao efa tahin'ny tompo e misy aminareo efa vahan'herinaritra de mivaly ny vavaka e misy aminareo vavaka ray volana de efa tonga ny fitahian'Andriamanitra e fa ny tompoko telo volana angarangidina pilina mihitsy telo volana ny vavaka fa mbola sahirana rabola sy tena mena anaty tavatra sy tebiteby fanahina ihany fa zavatra tsy fantatra efa ny asa'Andriamanitra tao etretinareo zany hoe nan'olona trosa hatramin'izay ianao miona amin'ny tompo trosa mitondra vola ampahana vola omena azy mbola teny ratsy ny andresany defa tsy ny nareo tena ohatrany fa zanarahoana le vola fa nanomboka ny vavaka io tenina io voositra allo aizany volako zao le volanareo tsy very akory ary efa mikarakara zay fa manana faharetana kely tsisy zany ao tena tsy misy tompoko tena tsy manan'izay io zao fa volanareo tsy very tena ho alohana io to de mangina efa valim-bavaka nge zany ositra nge zany efa soran'Andriamanitra nge ny teny zay mehetrehitra tsy valim-bavaka zany fa nefa valim-bavaka volana ilaina de ravim-bola kasia fa telo volana tompoko vao ny valim-bavaka ary za mahatonga anay mampahaina anareo foana misy aminareo mivavaka lasa ny ray volana leo be nareo ohatrany tsisy valim-bavaka izy any tenareo fa tsisy valim-bavaka le zavatra indrasanareo amin'ny fotoanany fantatr'Andriamanitra eto ny fotoana zay telo volana nypoka zany efa mba nanomboka nanam-pahendrena fahafantarana an'Andriamanitra
raha zao moa zany tsika ny manam-bola, inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny tsy sitrapony. Ny minimum, ny essentiel moa zany efa fantatra reto zavatra reto tsy mety tsony reto. Nanomboka mivavaka izy rehefa mbola malelo labera mafy mihitsy ahy tamin'izany, mivavaka fa tena za mantsy voafatoky ny alcool mihitsy taloha, fa tena renao mihitsy tena te hisotro. Fa teny volana zany na nesolon'Andriamanitra n'izany rehetrarehetra. Andray fitahian'Andriamanitra amin'izay avy eo amin'ny fotoanany ao amin'le mety, efa olona matahotra an'Andriamanitra no nandray an'iny, tsy le olona be oeraoera taloha intsony. Alleluia. Neny Lina ho ny 10 taona vao nivaly. Ka zao ny ampahilezako an'i Lina, 10 taona vao nivaly, fa koty le fotoana tena nanomboka ny vavahanao a. Mety nisy fotoana tany le 10 taona mbola nangataka, ao mety mbola tsy tao anatiny. Fa tsy le 10 taona ny kotinao, fa le anao nanomboka niditra tena inona ny vavaka, dia eo anao nomboka anty. Satria ianao zao raha ianao teto miaraka tetsika, mbola tsy ampy 5 taona zay ninany teto. Dia zay zany tokony kotiany Lina, ny compte eo amin'ile anao manomboka tena hoe tena zanak'Andriamanitra. Ianao tena nanomboka tena hoe tena miditra amin'izany hoe tao hoe tontolon'ny fivavahana zay ny kotinao azy. Iny mantsy ohatr'izany. Satria zay raha hoe zay nge tamin'izany, raha ny kotina nge tamin'izany mety efa 3 taona zany. Satria efa niadiady efa nitolona tamin'ny problema tena ny 3 taona, zay vao nanomboka ny tady an'Andriamanitra amin'izay. Lany tapitra ny tablo, nanomboka ny tady an'Andriamanitra amin'izay. Teo amin'ile nanomboka ny tady an'Andriamanitra, teo ny 3 volana ny koty. Ary io ny Andriamanitra eto ny fotoana. Ingery avako malala na ny fatoravan'i Jesosy tamin'ile fanoharana tamin'ny Matio, any amin'ny Matio 5:20 misy ilay fanoharana momba ny Virginy 10, ilay papakarina. Tamin'ny mamanton'alina ny tonga ilay papakatra, fa tsy tamin'ny 7 ariva ohatra. Satria tamin'ny 7 ariva tsy mbola nisy azo nanavahana hoe izy amin'reto ny tena izy. Rehefa tany amin'ny mamanton'alina, ilaina amin'izay ny solika fitaiza. Samy virginy reto fa izy no mitondra solika. Any amin'izay hita ny tena mitondra solika. Alleluia. Any no hita. Dia izay ny fotoana hitan'Andriamanitra amin'ny mamanton'alina ny papakatra ny tonga. Ho hitan'ny havana eo zany izay tsy mitondra solika. Zay le izy zay. Dia ampairanao androany. Manana ny andro ny Andriamanitra. Manana ny fotoana ny Andriamanitra. Ary io tsy ho takatry ny sainao fa mila manam-paharetana. Ty misy sary kely mba tiako ho hitantsika. Tantaran'ny lolo izy ty. Tsy matoto fa papillon. Io vajerisika kely ahoana ny mba asehoko sary kely nareo mety mbola tsy dia lasa lavitra ny fotoanantsika. Mampisehoako anareo tsisy feo izy ty fa samy mijery tsara fotsiny dia avy eo hofitiniko ilay zavatra nijerentsika. Jery finaritra antsika. Io zany ny lolo atody io. Io ny atodiny. Afanganana be ilay sary io zany atody mipetraka eny ambony ravikazo eny. Dia efa manomboka mihetsika. Dia manomboka mizatra mihetsika anatin'ilay atody. Ilay atodin'ilay lolo. Dia efa manomboka mivoaka. Dia fanday izy aloha rehefa vao mivoaka. Dia ny atodiny ihany ny kaokin'ny atodiny ihany no hohaniny. Pero izy avy mivoaka izy dia ohatran'ilay fanday ireny. Aza mba mamono an'ireny fanday ireny intsony nareo rehefa mahita an'ireny. Dia io ny sakafo voalohany. Dia ny atodiny ihany, ny kaokin'ny atodiny ihany ny ataony sakafo voalohany. Anazarany nifiny andeha 2 ans et demi zany 2 ans et demi zany Lina. Alleluia. Dia manomboka zatra amin'izay dia io izy afanganana be ilay sary manomboka miova miala an'ilay akanjony teo aloha. Io zany ilay akanjo nafanday ratsy be tamin'ny voalohany teo aloha navelany teo. Dia mivadika ohatran'ny lasa biby tsonjo manomboka botabota tsara tarehy izay izy. Dia io amin'izay dia efa manomboka mihinana miovatra amin'ny zavatra hohaniny. Fa tsy mihinana biby maloto intsony. Alleluia. Afanganana io sary io dia lasa biby tsonjo izy. Dia io anefa mbola tsy ampy.
fa mbola miakatra eo ambonin'io azo indray izy de iantony eo izy de manao ohatry ny landy izy ohatry ny manao ohatry nyreny zavatra miraikidraikitra reny izy eo amin'io azo io de manana tanjony izy amin'io ny tanjon'io bibitsonjo io de nivadika ho lolo alleloia ho papillon tsara tarehibe de io am'izay fa manomboka mamatotra ny tenany am'le ohatry ny landy am'le ohatry ny dity am'le landy kely mifoaka avy amin'ny vatany zany de iny am'izay de manarona ny tenany manontolo efa misy any zavatra io mitazona izy de efa tsy maintsy azony le ceinture io de iny am'izay mamoaka zavatra any amin'ny vavany any ohatry ny karazana vovovo reny de manarona amin'ny vatany indray manontolo iny de misaronao am'izay andro maromaro io amam-bola vitsy zay rehetrarehetra efa nijanona ela be zay fa hafaingany io sary io de iny am'izay izy fa hivoaka avy eo de hivoaka izy de iny misy elatra kely raha misy elatra kely fotsiny mbola elatra kely mbola tsy azo aseho olona mbola tsy afaka iseho vahoaka fa mbola eo de mampitombo de mijanona izy de miandry ny elany de hitombo de me mitombo me mibalelaka ny elany de sady manomboka me tsara soratra halleloia de iny izy fa tonga tena izy inona moa no zavatra tiako atongavana ampahirezana anao reny ny faharetany lolo melohan'ny atongavany lolo jenao rehefa vita rehefa mandeha iny lolo iny iny zao mahafantatra olona manao collection an'ireny papillon reny tsara ny papillon endriky ny zaridaina ary sambatra ny zaridaina izay misy an'ireny lolo reny halleloia aza de isorona daholo ihany ny voninkazo kely eny amin'ny ahitra eny fa aloha lavalava kely eny ihany mba ho an'ny lolo fa tena matsiaro mihitsy ny zaridaina hoe tena miangarana rehefa vanginy reny lolo reny reny papillon reny de mba ohatry reny koa tsika eo miaraka amin'Andriamanitra misy faharetany reny misy fiovana iny maromaro iny tenin'io izy teo indroka mana nialan'le akanjony teo ohatry reny mihitsy tsika miaraka amin'Andriamanitra reny ary misy fotoana apetrak'Andriamanitra ary misy fotoana eo amin'le rendez-vous arak'le voalaza teo hoe amin'ny fotoanany halleloia ny zavatra rehetra samy nataony mendrika amin'ny fotoanany ary mandrakizay de efa nataony eo am-pony nefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny ataontsika de miandry mila faharetana miandry raisinao fotsiny hoe raha mbola le bibitsonjo iny no niala tsy nanaraka n'ilay fiovana tsy nanaraka n'ilay fotoana de mijanonao bibitsonjo ary bibitsonjo reny ny biby tsisy fiarovana indrindra tsisy ninona fiarovana fa tonga vany ny vorona mitsaingoka na ninona mahafaty an'ireny daholo fa tsy bibitsonjo ny tanjonao amin'Andriamanitra ary be dehibe ny olona miala ao amin'io lalana faritan'Andriamanitra io tsy miandry an'le fotoanan'Andriamanitra de lasa bibitsonjo lasa fanday nefa ny tanjon'Andriamanitra iny papillon mahafinaritra be manomboka androany zany ianao isaky nisy zavatra ataonao misy zavatra tanjonao apetrao eo amin'Andriamanitra fa io fantatr'Andriamanitra eo amin'ny fotoanany tonga zao ny fotoana tapitra ny ririnina rehefa ririnina ringitra daholo ny hazo de hazo tsisy raviny intsony ny hitanao de tsy mampaninina azy satria zao tsisy masoandro koa ka hialokaloka any ambany hazo ringitra fa rehefa mafana be ohatry zao ny andro tafakara 30 degré 35 degré mahita hazo ianao efa misy raviny de miarika eny ambany hazo ianao satria manino tonga ny fotoana ilana raviny ary tsy adin'Andriamanitra mampaniry an'ireo ravikazo ireo satria fantany efa ho avy ny masoandro be mamaky loasolo de mataka izany tsika rehetrarehetra
atao iandry ny tamin'Andriamanitra, atao iandry ny fotoanan'Andriamanitra ry ampako fa ny fotoanan'Andriamanitra ny tena tsara. Aza mikorompaka manana ny fotoanany aminao Andriamanitra. Tsy maintsy ho tonga ny fotoana, tena tsy maintsy ho tonga izay fotoana anankiray izay anandratan'Andriamanitra anao toerana mendrika anao amin'ny fotoanan'Andriamanitra io. Ny ataontsika eto dia izao ny mity an'Andriamanitra sady miandry azy, iterera oviana Andriamanitra, tsy fantatro fa zao za iandry anao eto. Aleluia, za iandry anao. Ela ny taraina kosa izy Abakoka, niantso fa tsisy namaly. Fa fanontaniana peraka tena tsisy namaly tsony mandrakizay hoe Abakoka, nisy namaly izy ka namaly azy Andriamanitra. Ny fotoananao sy Andriamanitra efa nalamin'Andriamanitra efa hatramin'ny ela. Ianao zao mety resy leobe fa tsy vavaka tsony ara-panomboka rahampitso fa tsy azo kany izy. Nefa fijerena tamin'ny raha mijery an'le film amin'ny fiainanao zany ianao, raha apotra aminao eo daholo. Ny tena Andriamanitra efa nataony tao am-pony kanefa tsy hitan'ny olona ny nataon'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy afaka mahita an'izany ty. Fa raha atao hitanao eo ny film ny fiainanao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, tonga ianao dia mibebaka ary tonga dia mandeha mivavaka be daholo. Sika efa izao ny ataon'Andriamanitra, efa izao ny ao ambadika io e. Fa ka ny fiainan'i Josefa nataon'Andriamanitra hitany meloa izany rehefa fonja sy lava-drano sy ny sisa. Fa amin'ny fotoanany gouvernoura andolian'ny olona. Courage ianao, manana ny fotoanany Andriamanitra. Efa voalahatra Andriamanitra eo amin'ny fotoananao io. Fiainanao io voalahatra Andriamanitra efa hatramin'ny ela. Tsisy mampikoropaka anao io, tsisy mampikoropaka. Tonio, mitonia ianao, kalma tsara. Fa Andriamanitra kalma miaraka amintsika. Aza mitaitaina, aza mierikerika foana, fa zany Andriamanitra ozy ny tena Andriamanitra. Aleluia. Courage ianao, tsy maintsy moavy ny fotoananao sy Andriamanitra. Ny zavatra izay samy nataony mendrika amin'ny fotoanany avy, ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony, oka ao am-ponao ny mandrakizay ianao. Nataon'Andriamanitra mitoky, matoky, efa nalamiko ny zavatra rehetra. Matoky, efa vitako ny zavatra rehetra amin'ny farany io vitako. Ny fiainantsika io fa vitan'Andriamanitra hatramin'ny farany io. Fa tsika mbola tsy tonga any amin'ny farany, mbola mety etỳ ampovoany, tsika mety etỳ amin'ny atỳ amin'ny voalohany, tsy fantatry izany. Mbola tsy nijory vavolombelona mihitsy ianao hatramin'izay. Hoe mba nitahin'ny tompo, mahareta kely. Avy ny fotoanan'Andriamanitra, mba hanjaranao indray nijoro ao aorianao. Izay tonga ry havana le fotoanako, tonga le fotoananay sy Andriamanitra, nijoro vavolombelona aminareo aho. Man'Andriamanitra ny voninahitra, mino fa voarainao izay hafatra izay. Izarantsika manana fizarana fahatsapany. Fizarana fahatsapany tsika dia mahira mahafinaritra be mihitsika rehefa avy eo rahantsika rehetrarehetra miretona. Halleluia. Irahantsika rehetrarehetra zany izy amahay mitsatoka an'izay iry izay. Ira tena mahafinaritra antsika eto zany izy zany, izay iry izay mihitsy no ataontsika rehefa avy eo aorian'ny fizarana fahatsapany. Iny ny compte koa, isoratako anareo iny ny compte koa, compte Facebook koa. Ka raha misy aminareo manana fahatsapana tianareo ho zaraina, dia afaka miantso amin'ireo compte ireo nareo akiradio andramoka izao izary Alleluia no izara fahatsapana voalohany misokatra rahantsika rehetra moa fizarana fahatsapana fa tsy hoan'ny groupe izay mara irery na iza no izara fahatsapana dia misokatra anareo ny messenger fa afaka manao appel nareo ndray izara fahatsapana tsika olona roa na telo na efatra fa misy inona ny nahakasika anao, inona ny nandonanao, inona ny zavatra tena mba eritreretinao hoe tena nahakasika anao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra nysarina taminao teto izay dia afaka manao appel ary nareo dia ampidiriko mivatana ny fizarana fahatsapana avy aminareo rehetrarehetra. Izary izay olona ho tahin'Andriamanitra be izay miantso voalohany izay izy avy nizara ho tahin'Andriamanitra manokana. Raha tsy misy izara nefa dia tonga tsika dia efa anao hira. Alleluia. Tsika dia anao hira raha tsisy antso ary nareo dia tsy maninona, tsy voatery mizara ihany koa fa mba tsika to dia anao hira mahafinaritra be. Mitsangana mihitsy anao ao tokantranonao. Alleluia. Mitsangana mihitsy avy eo ambony fandriana eo dia andao ataontsika ity raha mahafinaritra be antsika ity. Halleluia. Sady mamaky ny fitonatsoratra izay atao mampionina ihany tsika sotra azy fa dia tao ao hita mihitsy tena nisy vokany ngeza be tao anatin'ny asan'Andriamanitra ilay
fintana tsoratra zay ataonao mampionina jesosy amaly fitianao tsika anao iry tsisy apelanitra aloha androany a ahoary a tojana intsatoka an'le ira zay ataotsika mbola miandry anao tsika rehetra iary ira hoe mbola miandry anao zay jesosy a groupe zay maharesy halleluia Naona groupe zay maharesy hitanareo mitoro-teny rehetra miandry an'Andriamanitra tsika fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra tsy maintsy ao hoe halleluia Charlina Ralalais Ranabavy mihaja any Madagasikara reo Nisy namana ifanandao zay nampitanondro nampilatsaka an-dranomasy kanefa zao amafosoketsony nivoady zay natapitoanatreanao fomboresy lahatra fa nininona miseho dia tsy ala fa ifisitra aminao foana ty fanaka
fiainana Jesosy. Misaotranao zay Jesosy malala ny amin'izany fotoanan'io zany. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity, ny amin'ny teny zay toriana teto tamin'ity any ity. Isaoranay anao Jehovandriamanitra ny famelabelarana satria tsy misy avy aminay zany fa avy aminao. Ary misaotranao ny amin'ny toriteny satria dia mino aho Jehovandriamanitra fa misy olona tokoa iantefany zany ary fotoanandroany ianao zany olona zany na zany teny zany. Mety misy olona efa nekakivy Andriamanitra iandry anao fa androany zany olona zany na rehefa manana ny fotoananao ianao Jehovandriamanitra. Ary zay rehetrarehetra reto ankoatra ny olona tao amin'ny Baiboly zay voalaza fa niandry anao Andriamanitra dia zay koa vavolombelona fa azo atao tokoa ny miandry anao. Ary tena manana ny fotoananao tokoa ianao Andriamanitra, ary tena manana ny programanao ianao Andriamanitra isaoranay ianao amin'ny zavatra rehetra. Dia rahaina ny anaranao Andriamanitra ka lazaina ny anaranao. Meo faharetan'izay meo anay mihitsy zany fahazarana miandry anao zany Jehovandriamanitra, miandry anao amin'ny fotoana rehetra. Fa raha miandry anao zay dia tsy maintsy tonga ianao. Eo voalahatra efa hatramin'ny elany amin'ny fiainanay Andriamanitra izay matoky anao. Da io ty fandarana ity Jehovandriamanitra mbola ho avy koa ny fotoana ary miandry amin'izany zay ampitoniana. Tsy maintsy mbola ho avy ny fotoana ihany koa mba mety hanandratanao an'izao fandarana izao Jehovandriamanitra. Ho avy ny fotoana tena hore maneran-tany, tena hoe hore amin'ny toerana maro, hore hatrany amin'ny olona zay tena tsy ampoizina izao fandarana izao. Tsy antsoantso any anefitra fa tena hoe antsoantso any anefitra hipaky any amin'ny tanan-dehibe rehetra any, hitsatoka any am-pon'ny olona, any anatin'ny fon'ny olona hatrany ampitondra fanjakana. Matoky an'izany zay Jehovandriamanitra fa tsy maintsy ho avy ny fotoana. Manana ny fotoananao ianao ary zay miandry anao, ampitoniana, ampahatokiana ary amin'ny fatahorananao Jehovandriamanitra. Dia eralaza saotra ho anao, mahafinaritra ny fandaranao, tsy misy azo kianina ary tsy vitanay ny hafantatra fa ny ataonay dia niatoky anao fotsiny Andriamanitra. Da io Jesosy zany teny zany mba hitombo avy zato any am-pony tsirairay avy fa na fafy teto zany androany na fafo any am-pony mahalala. Da inao ny fotoana ary didiko soroahako aminarinao Jesosy ny devoly sy ny Satana tsy hanana anjara, tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana, andrava izany teny zany izay naorina tanatin'ny fony reto olona reto. Manao reny an'iny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay Halleluia, amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena, andao mpandrosoana nabavitsika Bartella ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ranabavy Bartella anao ny fitenena. Tainy tompo pastera dia tainy tompo isika rehetra dia miala ivavaka ary isika izao mikataka ho an'ny firenena. Jehovah arainay masina indrindra dia mbola feno fisaorananao izahay Andriamanitra tamin'ny teny izay nafafinao anay teo Jehovah malalo. Dia angatanay aminao Jehovah amin'izao dia mba ho an'ny ity firenena ity Jehovah mba jereo Jehovah. Aoka angatanay mba ho ny olona rehetra ny malagasy rehetra Jehovah dia mba hanana faharetana hiandry ianao satria efa fantatray fa efa voamanao ny mandrakizay n'ity Madagasikara ity Jehovah malalo. Betsaka tokoa ny zavatra fantatrao mikasika anay Jehovah amin'ity firenena ity ho anay tsirairay avy. Ao ny maimaika na amin'ny lafin'ny asa izany na amin'ny lafin'ny fitondrana, amin'ny lafin'ny rehetra mihitsy Jehovah malalo. Fa ny angatanay aminao Jehovah, ianao manana ny fotoananao dia mba hampahareto meo fo maharitra, meo fo mahay miaritra ny vahoaka malagasy mba hiandry ny fotoananao Jehovah malalo ka tsy ho maimaika ka lasa miantefa amina zavatra tsy tokony atao rehefa maimaika amin'ny zavatra kendreny izy ireny. Fa ny angatanay Jehovah malalo dia mba ny anana ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra rehetra faharetana hanana fahatsoram-po tahaka ny Davida niandry ny fotoanany, hanana ny hery sy ny fahefanao Jehovah ny fanahinao Jehovah hitoetra aminay tsirairay avy hiandry n'izany fitondranao izany. Fa tsara ny fitondranao, tsara ny mandrakizay izay nomaninao an'ity Madagasikara ity Jehovah malalo dia apetraka ifeno ampelantananao izany Jehovah rainay io
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Alleloia. Mankasitraka indrindra ranabavy Bartel tsika tamin'ny bavaka tony nefa mahafinaritra foy fa mafonja. Jesosy any amalifitianao ranabavy Bartel dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra dia tongava amin'ny ambony indrindra dia mahereza. Misaotra antsika rehetra nahatra ny hatramin'ny fanatapitra ny fandarantsika. Raha mbola sokeny amin'ny rahaolanta Jesosy rapitso ary tahiny tompo velon'aina soamatsara tsika dia rapitso rentsika eo nety vetivety tapitra ny herinandro nareo hoe tsy nandinika an'izany zoma sady any rapitso vetivety rapitso amin'ny vary sasantsika manomboka miaraka amin'ny mampionona amin'ny vary sasany nareo anaty misandrata amin'ny vary sasany alina dia aveo dimbiasako ao anaty fandarana vavaka fiambenana falibe zany hitanareo niaraka taminareo teto androany dia mahereza tafandriamanitra daholo bonnuit daholo tsika menakavy dia ny akiradio mandeha foana andro amanalina menu manetanareo menu ny akiradio akiradio point radio 12345.com akiradio.radio 12345.com dia mandeha andro amanalina misy totenjaky ny adiny telo amray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amray amin'ny efatra amin'ny fito ariva rapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandalan'izao mbola te hiandrainao samita hiny tompo daholo amen.